Tanora sy fandraharana ho fanampiana ireo mpianatra mba hirotsaka amin'ny tontolon'izay fandraharana izay ary dia misy ny karazana fampahafantarana mikasika an'izay izay tanterahan'ny fikambanan'ny mpianatra mpandraharaha ho an'ny fotoanan'ny fandraharana na ny CER. Fanadihadiana irana amin'ny rotsy rakotiny ireny eo amin'ny sariny Stéphane Razafy Manjemby. Rehefa tonga amin'ny ambaratonga ambony ireo mpianatra na ihany koa nahavita ny fianarany dia tokony hanana eritreritra ny ho lasa mpandraharaha na hanangana orinasa ho an'ny tenany. Izany indrindra no isan'ny tanjona voalohany izay apetraky ny fikambanan'ny mpianatra mpandraharaha amin'ny fotoanan'ny fandraharana na ny CER, Club Entrepreneur Étudiant du Rendez-vous des Entrepreneurs. Entina natotosana izany tanjona izany indrindra dia nikarakara hetsika ny CEER mandritry ny 2 andro eny amin'ny AUF Ankatso. Ny tanjona izany amin'ity hetsika ity dia anentana ny tanora, ny mpianatra indrindra mikasika ny fandraharana hoe afaka mandrahara ny tanora. Faharoa ihany koa zany dia manome ireo tia rehetrarehetra ilaina amin'ny resaka fandraharana. Ho tia tianao tenenina zany na resaka hoe fahalalana na resaka hoe iza ny olona tokony antonona raha te irealiser ny projet izay ananana zany zareo. Ny tsy hanavahana le izy, ny antony satria misy zao mieritreritra hoe ianao rehefa mahay resaka management d'entreprise dia tsara mandraharaha. Tsy izay nefany fa ny ao anatin'ny association anay zao dia maro ireo teknisianina avy amin'ny ohatra hoe avy amin'ny polytechnique, avy amin'ny sekoly maro eto andrenivohitra. Ny zavatra hita eto Madagasikara dia tsisy manohana mihitsy ny tanora rehefa te handraharaha. Dia izay zany anisan'ny atao hoe Club Entrepreneur Étudiant voalohany nitsangana teto zahay. Ny tanjona hoe any amin'ny ambaratonga ambony ny tanora dia efa tsara mafantatra hoe inona daholo ny zavatra tokony atao ahafahany rehefa vita zany le fianarany na mbola hiasa kely izy na tonga dia hanangana ny orinasany zany dia efa manana an'le outil izay ilainy rehetra izy ary manana an'le atao hoe réseau moa zany ny maromarina tokoa. Ahitana trano eva isan-karazany hetsika ary misy sekoly fampianarana ambony tsy miankina miisa 13 eo eo no mandray anjara ao aminy. Mandritra ireo 2 andro ireo moa dia hisy ny latabatra boribory izay andraisan'ny mpijery anjara. Eo ihany koa ny talk show ka ny mpandraharaha no hiresaka momba ny zava-bitany ary farany dia ahitana ihany koa ny speed dating izany hoe manana 10 minitra ny mpianatra iray ifampiresahany amin'ny mpandraharaha iray. Raha ampitso araka izany no hifarana ny hetsika.